voalohany dia manolotra ny araba ho antsika rehetra toka manalika nyity fotoam-pivavana ity ny tenanay mpanompo n'Andriamanitra sy izay rehetra hitinareo ety anoloana ety. Miaraba anareo zahay ary manonona mandrakariva ny fiadanan'i Jesosy eo aminareo tsiraray avy isam-batan'olona. Mintsy matoky aho izahay fa marina be mihitsy ny teny voalazan'ny Baiboly fa amin'ity fotoam-pivavana iarahantsika manao ity dia miaraka amintsika Jesosy. Eto avoantsika izy. Ary androany izay rehetra mino fisian'i Jesosy eto ary tena vonona ny hikatsaka azy dia hita ny herin'Andriamanitra miasa izy. Ho anareo izay marary mino matoky fa ho sitrana tompoko. Ho anareo izay manana olana aza raisina toy ny fahazarana fotsiny ihany ny fotoam-pivavana androany fa amin'ny anaran'i Jesosy amonjy antsika Andriamanitra, amonjy antsika ny tompo, aneo zavatra lehibe izy, asiteka farany izay mafy dia mafy. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sady zany be. Halleluja. Andao hivavaka vetrantsika ka hisaotra an'Andriamanitra. Ray malalo, ianao no Andriamanitra deraina sy ankalazaina ary omem-boninahitra. Misaotra ny amin'ity andro androany ity, andro ray lehibe, andro ray magaga, izay fa nomaninao ho anay fiangonana. Ka anio dia ho tsapanay ny herin'ny fanatrianao an'ity fotoam-pivavana ity. Be dia be mihitsy ny profo entinao manamarina an'izany amin'ny alalan'ny fanasitranana, amin'ny alalan'ny famonjena ny fanahy, amin'ny alalan'ny fanafana ny olona manoloana ny herin'ny devoly, ny herina ozona sy ny zavatra ratsy maro isan-karazany izay nisy teo amin'ny fiainanay. Androany dia aseanao miariary eto fa velona Jesosy Kristy ho tahina n'izao fotoam-pivavana androany izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra ray malala. Halleluja. Amen. Iteran'ny tompo isika ka angatany itsika hitsangana dia alompon'ny tompo amin'ny fontsika rehetra tompoko. Halleluja, halleluja. Dia mbola mamerina fiarabana ho antsika rehetra tompoko, na ho anao tongeto na ho anao izay tokantranao dia manona fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho aminao mandrakariva izahay. Ho marika ny fifandraisantsika tanana dia ndaontsika hiaraka nofanofan'ny tanantsika ho an'Andriamanitra. Misy ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko 10 dia ny andininy 7 manao hoe izao no vavahady raha izao no idiran'ny olona dia hivoaka sitrana izy sady azo hanina. Manamarina izany fa ilay Andriamanitra izay tompontsika raha tena hitehitra anazy amin'ny fona rehetra ianao dia lehibe n'Andriamanitra izay tomponao. Hainy mandama ny fiainanao, vita ny fiainanao, lehibe izy. Ninina zavatra eritreretinao fa lehibe eo amin'ny fiainanao ilay Andriamanitra izay tomponao eto dia mbola lehibe mihoatra noho izany. Ka noho izany raha iteran'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ianao androany dia iseho amin'ny fiainanao izany fahalehibiazan'Andriamanitra izany. Sady izany ve andaontsika hiaraka ity tanàna mafy be iteran'ny tompontsika ao anatin'izany tompo. Tsisy petra n'Andriamanitra mai manao zava-drehetra no toera mamoa voatsara tsy manjaina sady tsy tarantariketra. Tsisy petra re n'Andriamanitra mai manao zava-drehetra no toera mamoa voatsara tsy manjaina sady tsy tarantariketra. Gitaro vala que tsy manisy moala Zalaru farta zaka Abdakaru ni payava Gitaru bala kwe Chimadu sumuala kwe Zalaru farta zaka Abdakaru ni payava Eu arle Jesus. Sarantia não antes Jesus.
na yang kita ina Sabi mo de walotia Tingapata na may tapitia Sana katimano titine Nasa wambina ngatinane Hagaman tatita fena Hagaman tatita fespese Itaru vale kwe Timadusu no wala kwe Velaru farta zaka Hamda karoni vai vai Itaru vale kwe Timadusu no wala kwe Velaru farta zaka Ina wanu vai vai Wanauzi awatukatranawa aronty fa anaty fandizana ho an'Andriamanitra androany dia kasika ny fiainanao izy Tsisy vetra Mantray may manao zava-detra Notoera mamoa voatsara Tsy manjaina sady tsy tarantariketra Tsisy vetra re Mituera mamua voatsara Tsy manjaina sady tsy tarantariketra Itaru vala kwe Tsy madusu no ala kwe Velaru farsa zaka Hamda karani vai vai Itaru vala kwe Tsy madusu no ala kwe Velaru farsa zaka Ina wanu vai vai ewa Dena sana kamesa pachintazana Mata mamu fombiazana Etsketske non fasu detare Etsketske mamu voatsara Sana katimano titine Asa manina katimanine Mata tita fena Mata tita pesfese Itaru vala kwe Timadusu no ala kwe Velaru farsa zaka Hamda karoni vai vai Itaru vala kwe Timadusu no ala kwe Velaru farsa zaka Ina wanu vai vai aisa le tiana awansi sosi ewa Fala no volume, suamo fa un luane Italina nora fode, sente non tempo Italina nora vite, este mata vite Tana nandala nene, tana numandite Densi pela baba na baba, satsi madeira siampana Itaru vala kwe Timadusu no ala kwe Velaru farsa zaka Hamda karoni vai vai Itaru vala kwe Timadusu no ala kwe Velaru farsa zaka Ina wanu vai vai aleluia siurakura kamafy an'Andriamanitra za falapiaza an'Andriamanitra any androany dia seho amin'ny fiainanao raha tena hanompo an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ianao andoantsika hifantoka ao anatin'ny tsira ity asandrato ny tananao ilay Andriamanitra izay tomponao dia mpanao lalana izy mpanao fagagana izy izay mihitsy ny maha izy anazy iseho aminao ny voninahitran'Andriamanitra androany raha tena hitehatra fiainao amin'Andriamanitra ianao sy andeha amin'ny fahazarana anao fataonao amin'ny fonao rehetra fotoam-pivavahana izao dia hikasika anao androany Andriamanitra misaotra anao izay Jesosy mpanao lalana eo amin'ny fiainana ianao mpanao fahagagana ianao izay mihitsy ny maha izy ianao Jesosy indray izay miara-miankohaka eo anatrehan izany fahalehibiazanao zany manaiky ny herinao izay Jesosy amen Entianao sapanaisao mitsaokanao
mitsaukana hitianao sabanayzao mitsaukana hitianao miasituaminay mitsaukana vayanawe panofagagan vitanante masavampusaka tumpo say mahisyana hallelujah panofagagan vitanante masavampusaka tumpo say mahisyana hetiana sabanaiza mitsaukana hetiana miasituaminay mitsaukana hitiana sabanayzao mitsaukana hitiana miasituaminay mitsaukana panolalan panofagagan vitanante masavampusaka tumpo say mahisyana panolalan panofagagan vitanante masavampusaka tumpo say mahisyana panolalan panofagagan
mitsaoka sotra Andriamanitra etianao miaraka aminay eto manasitrana fa soavina lehibe ho anay ny fanatrianao an'izao fotoam-pivavahana izao mitsaoka ka dia miondrika ao anatrianao zahay miakoko ao anatrianao zahay anapaka eto ny herinao ry Andriamanitra. Halleluja, halleluja, amen. Maka toerantsika tompoko zao a anokana fotoana anaovana vavaka isika amin'izao fotoana izao, na isika ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity na ianareo izay any atokantrano any ka manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao. Anokana fotoana anaovana vavaka isika amin'Andriamanitra dia mafisiko amintsika fa zava-dehibe amin'Andriamanitra ny mahita olona tahaka antsika izao izay voasoratra hoe olona manompo azy ka manokana fotoana mivavaka aminy na miondrika eo anatrehany amin'ny alalan'ny vavaka izay atao. Sitraka Andriamanitra izany, mahafaly an'Andriamanitra izany, ary mino aho fa rehefa Andriamanitra no makasitraka sy mahatsapa hoe faly dia isy fahasoavana zany ho ataon'Andriamanitra eo amintsika. Amen. Andaontsika hivavaka amin'ny fotsika rehetra, atoloro an'Andriamanitra ny fiainanao rehetra, ny momba anao rehetra. Amafisy zany fanorateny zany, amafisy kontranao fa ianao dia lompan'i Jesosy amin'ny androm-piainanao rehetra. Fa raha misy kosa amintsika mahatsapa-tena hoe nanota tamin'Andriamanitra, nanontsiny teo anatrehan'Andriamanitra, meteza iaiky amin'ny fahadisoanao, meteza iaiky amin'ny fahadisoanao ary mibeba. No Jesosy efa maty ho antsika teo ambony hazo fijaliana, nalevina, natsakan'Andriamanitra tamin'ny maty, nampiakarina ho any an-danitra, mipetraka ho tana-kavanan'Andriamanitra, mivona ho antsika, dia vonin'Andriamanitra amela ny helokontsika, amela ny fahatsontsika. Amen. Fahasoavana ange zany, fahasoavana be mihitsy zany. Sitrak'Andriamanitra mantsy ny ampiditra antsika any an-danitra ratrizay, ary mbola sitrak'Andriamanitra ihany koa ny andray an-tanana antsika mandritra zao fahavelomantsika eto ambony tany zao. Ka eo mpipetrana ihany sika dia andao samy sokabavy, tena hivavaka torapo, tena samy sokabavy, samy teny. Aza misalasala ianao na mahatsapa verevitra, indrindra ho anareo izay vaovao toka eto hoe tsy mbola haiko ny mivavaka amin'ny teny, ny miaraka mivavaka, fa ataovy tahaka hoe ianao samy rery, ianao sy Andriamanitra rery no eto, dia sokafa mivavanao, andao ary tompoko hivavaka tsika rehetra. Ry Andriamanitra io, ianao no olona iza hatrizay ka ho mandrakizay. Fahasoavana lehibe ho anay ny fisian'ny fotoam-pivavahana androany, ka tonga eto amin'ny tranonao zahay miaraka mivavaka, manolo tena ho anao, manamafy ny contrat, fa izay dia anompanao Jesosy eo, anompanao amin'ny androm-piainana rehetra, ary amin'ny mampanomponao ahy dia atolotra ho an-tananao zao fiangonana rehetra izao sy ireo olona manao vavaka amin'izao fotoana izao any amin'ny tokantrano misy azy any, mba ho anao Andriamanitra, ho anao tokoa izahay, anio ampitso ary mandrakizay. Raha eo mamela ny helokay, mamela ny fahadisoanay, sasa ho amin'ny rano Jesosy izahay, atsakany toy ny olona tsy mbola diso, toy ny olona tsy mbola nanota, zao olonao zao, reo izay miaiky ny fahadisoana, reo izay miaiky ny heloka vita, dia arak'izany mihitsy no hitondranao ny fiainany tsiraray avy. Halleluja. Misaotra Andriamanitra ny afitiavana lehibe, mankasitraka anao zahay, eo an-tananao andro amanalina izahay. Halleluja. Andriamanitra, alatsao aminay koa fanenao masina, feno zahay, rakofy ny herinao zahay, tafio ny herinao zahay ao anaty ity fotoam-pivavahana ity, dia asehoy fa tena eto ny fanatrianao. Halleluja. Toy izy mivavaka tompoko, samy mivavaka daholontsika rehetra, sokafa ny vavanao, sokafa ny vavanao, samy mivavaka tahaka izay nataon'ny fiangonana voalohany tamin'ny andron'ireo apôstôly
zao ataontsika izao miaraka manandritra amin'ny feontsika isika miaraka vavaka isika ain'Andriamanitra ny manavaka ny vavaka ataonao ny feonao satria Andriamanitra izy fa zava-dehibe dia mivavaka amin'ny fonao rehetra ianao ary mivavaka aranao finoana. Halleluja. Andriamanitra matoky ny herinao zay manapaka eto izahay androany, matoky ny herinao zay manjaka eto izahay rehetra androany. Misaotra Tompo Andriamanitra, misaotra Tompo fa efa nomenao anay Jesosy Kristy zanakao maty ho anay ary maty teo ambony hazo fijaliana ho famonjena anay ho fanavotana anay ary ankehitriny raisiko ny rano Jesosy afafaka amin'izao fiangonana izao ho famelan-keloka ho fandresena ho fahombiazana fitahiana ho anay tsiraray avy. Misaotra Tompo omena voninahitra anao ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Satria nivavaka tsika teo dia mino fa niany vavaka Andriamanitra satria natolotra ho an'Andriamanitra ny tenanao ny mombanao rehetra dia nandray an-tanananao izy ary satria niaiky fahotanao ianao dia namelanao izy ka ho fisaorasian'Andriamanitra andao hiaraka hiteka farazay mafan'Andriamanitra sika rehetra. Halleluja. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amin'izao fotoana izao indray tsika dia iroso hitondra ny fanatitra hoy aho aminareo marina zao lazaiko aminareo zao satria teny avao anatin'ny baiboly no hoentiko aminareo ataovy zava-dehibe ny fitondrana ny fanatitra. Azo atao zavatra maivana mihitsy le izy ary amin'ny alalan'io fanatitra zay hoentsika io amin'ny alalan'io no anaporofonao ny Andriamanitra fa mino ianao fa misy izy ary mino anao fa marina ny teny naloky ny vavana hitondra ny ampahafolo-karena ianao satria voasoratra izany dia mino ianao fa hosokafan'Andriamanitra varavaran'ny lanitra hitahinanao. Amen. Zay mino dia voatay tsy mino moa dia eniany izy ho taraiky eniany izy hitondra ny fanatitra fanaontsika mahazatra isika ho tatazony ny toerana dia ataovy amin'ny fonao rehetra zany tratraitra izany omeo ho Jesosy, omeo ho Jesosy dia na ny valiteny inona ny toin'ilay teny dia omeny ianao ary fatra tsara no ahitsana no afatatra katolotra Jesosy eo ampifonao ianao zay manome zany dia mandray androany mandray rapitso mandray amin'ny tetoany ety. Amen. Mafy be dia iroso amin'izay zany tsika dia fanampin'izay eto anoloana moa fa misy boaty napetraka araka ny fanazavana nataoko tamin'ny herina io zany etsika manoana ny émissiontsika zay tanterahana amin'ny alalan'ny radio na tanterahana amin'ny alalan'ny fahitalavitra ka rehefa mandroso aty zany ianareo hitondra ny ampahafolo-karena dia afaka mandroso ihany koa nareo mitondra an'izay fandrisana ho anjara zay dia marina moa fa misaotra anareo ny amin'ny fandrisan-jara efa ataonareo isam-bolana fa ho anareo zay tsy afaka manao an'izay isam-bolana kosa dia afaka mitondra eto araka izay vitanareo araka izay vokatra no fonareo no entinareo ety anoloana izany tompoko. Tompany andray an-tanana ny fiainantsika sy ny hoavintsika rehetra tompoko. Amen. Dia afaka mandroso avy-antrantsika dia zao mandroso aty amin'ny tilalana ity tsika dia tsy verina amin'iny intsony fa atao kavanana na atao kavitsika ny verina mba tsy fanosina isika rehefa mitondra ny fanatitra na mitondra ny fanaonantsika ny émissiontsika zany tompoko. Mandroso arytsika hiderany tompo isika rehetra ao anatin'izany. Yeah.
mafy an'Andriamanitsika to. Mahafinaritra be ry havana ny manompo an'Andriamanitra. Tsy haiko aloha ianareo fa raha taka dia tena misaotra sy mankasitraka azy tamin'ny namonjeny ny fanaiko. Ary izao fafako manompo azy zao. Tena zava-dehibe amiko le izy. Ho anareo toy izy ny fanoratena sy ny fanoranao fiainanao ho an'Andriamanitra mandrakizay fa mahafinaritra ny manompo azy. Amen na? Amin'izao fotoana izao tsika dia andre ny afatra indray andre ny tenin'Andriamanitra. Matoky aho fa anakambara amintsika ny tompo androany. Anakolazaina amintsika izy. Raha mangetaheta anao dia teny aminao Andriamanitra. Dia zao ihany koa ny teniko aminareo. Ao anaty fotoam-pivavahana ity araka ny efa nambarako tery aloha fa miaraka amintsika Jesosy. Tena arabaky teny eto izy. Aninona eto izy? Hitahy izay mangetaheta azy. Iseho amin'izay te eo aminy. Asio teka fara izay mafy are. Dia ho an'ny olona marary zany zao androany. Ao anatin'ny fotoana anambarana ny teny dia afaka nositrana ianao. Satria ny tenin'Andriamanitra misy herin'Andriamanitra manasitrana. Dia tahaka izany koa manana olana. Zany ngeny mahazava-dehibe ny famonjena fotoam-pivavahana. Tena zava-dehibe ny famonjena fotoam-pivavahana. Satria ao anatin'ilay fotoam-pivavahana miasa Andriamanitra. Ao anaty toroteny mamaha olana izy. Mitondra fahagagana izy. Mitondra fitahiana izy. Mino zany ve nareo? Angatako izay rehetra miny dia hiteka faran'izay mafy. Raha mbola misy mafy zany dia ataovy ihany. Ho anareo toerana mafy be niteka. Haleluya! Dia omena an'Andriamanitra voninahitra. Iroso ny mpanompon'Andriamanitra madame pasteur Randrena Vravelina Adolphe, Randrena Vravelina Daniel no hitondra tenin'Andriamanitra amintsika tonga eto zany. Raintsika mpitefatanana, tsy janona nitehaka, tsy janona nitehaka. Dia nareo kosa makatoerana ny tompo. Haleluya. Manawana daholo tsika rehetra tompoko. Mino fa voatady salama sady zany eny ary andotsika hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra izay orena isika eto. Misaotra raiko noho ny fitahinao sy ny fahasoavanao menao fotoana izay afanay mandeha ny teninao. Mitenena Jehovah fa miaino izay mpanomponao. Ary ianao manatsotra ny tananay ka hikasika ny tsiraray avy. Handray fampahirezana sy fitahiana. Handray fahasoavana avy aminao. Mitenena Jehovah. Haleluya. Amen. Zao atsika dia maky tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin'ny Marka 4:20 ny 17. Marka 4:20 dia toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao famantarana izao no anaraka izay rehetra mino. Amoaka demony amin'ny anarako izy. Hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy. Handray menarany izy. Ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy zany. Ametra tanana marary izy dia ho sitrana ireny. Atsakany ny tanany izay mpino rehetra tonga eto. Haleluya! Amoaka demony amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Riavanao. Aza tao ohatrany hoe fomba fotsiny zao fanompotsika an'Andriamanitra izao fa manomboka androany dia raiso mihitsy hoe pino ary raha pino dia mpamoaka demony amin'ny anaran'i Jesosy matahotra anao ny devoly.
rehefa tonga ianao dia mangororo ny devoly ary miala amin'izay manana azy mpamoaka demonia amin'ny anaran'i Jesosy isika riavana. Tadidiko indray andro ao anatin'ny baiboly ao dia misy tenin'Andriamanitra fa niverina avy nandeha nitory-teny ireo mpianatra 70 lahy. Dia rehefa niverina avy nitory-teny izy dia faly satria nahoana tany izy nitory-teny tany na dia ny demonia aza ozy dia manaiky anay noho ny anaranao. Hoy izy tamin'i Jesosy hoe Tompo faly izay fa tany amin'alehanay tany na dia ny demonia aza dia nanaiky anay noho ny anaranao. Mavesatra ny io anaran'i Jesosy io tsy zakany devoly vao miteny fotsiny ianao hoe amin'ny anaran'i Jesosy dia efa mangororo Satana na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Ao amin'ny baiboly ao ihany koa dia misy tantara toy izao. Rehefa nandeha nitory-teny ireo mpianatra ao amin'ny testamenta vaovao ao ihany koa dia nandeha nitory-teny izy dia vory ny vahoaka. Niaraka tamin'i Jesosy izy ireo tamin'izany dia mivory ny vahoaka betsaka. Ary rehefa nivory ny vahoaka betsaka tsisy resaka betsaka hoe famoahana demonia fa tonga dia nivoaka daholo fotsiny Satana, tonga dia sitrana daholo fotsiny marary ary Andriamanitra nanao fahagagana. Ry havana ianao mpino izay tonga manatrika eto olona tian'ny Tompo ampiasaina ianao. Tsy haiko mihitsy moa tonga antsika mpino ohatrany hoe matahotra mamoaka devoly, mamoaka demonia fa ny tena izy tsy eto tsy raray avy reto dia olona efa nofidian'Andriamanitra. Ary mazava tsara mihitsy le teny teo hoe zao famantarana zao ny manaraka izay rehetra mino amoaka demonia amin'ny anarako izy. Manaiky fa izany ianao manomboka androany fa tena amoaka demonia amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy zavatra mampatahotra izany, tsy zavatra hoe za mbola tsy pastera ka za tsy hanao an'izany, fa izay mino ajangan'ny hoe mandeha ny tanan'izay rehetra mino. Zao famantarana zao ny anarako izay mino amoaka demonia amin'ny anarako izy. Manomboka androany izany ianao manana fahasahina amoaka demonia fa ny fanahy maloto dia manaiky antsika noho ny anaran'i Jesosy. Halleloia. Sika mpinonge misy famantarana manaraka antsika eny ohatrany hoe mpiasa ny star zao dia misy soratra amin'ny akanjony hoe star. Ohatra hoe reny le mpiasa ny société lehibe reny dia mipetaka eo amin'ny akanjon'le olona ny anaran'le société lehibe. Ohatra hoe jirama dia mipetaka eo amin'ny akanjon'le olona hoe jirama. Fa ny antsika kosa mipetaka eo amin'ny fiainantsika mihitsy hoe mpamoaka demonia amin'ny anaran'i Jesosy isika. Halleluia. Misy famantarana ianao zany tsy olona velombelom-pona fa izao famantarana zao ny manaraka izay rehetra mino amoaka demonia amin'ny anarako izy. Avereny hoe mpaninona ianao mpamoaka demonia amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy ihany koa le tenin'Andriamanitra hoe ahoana ozy izy aninona koa ianao iteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy. Ahoana koa ary izany hoe ianao iteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainao zay ianao iteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainao. Zavatra tsy takatry ny saina ange izany iteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy. Izany hoe miteny tsy fantatra ianao. Ny olona tsisy mahafantatra ny teny izay ataonao. Na nianatra ambony na manam-pahaizana tsy mahafantatra ny teny izay ataonao.
fa Andriamanitra ihany no mampiteny anao ka mampantatra zay rehetra ambaranao. Rehefa lasa pintsika ry havana, ny tokony ho izy dia tokony ho vita batisa amin'ny fanahy masina daholo. Tokony hoe vita batisa amin'ny fanahy masina daholo ny mpino. Tsisy mpino hoe za tsy vita batisa fa tokony ho vita batisa amin'ny fanahy masina daholo dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe le batisa amin'ny fanahy masina mahatonga anao hiteny amin'ny fiteny maninona tsy mbola hainao. Rehefa mivavaka ianao dia miteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainao, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Zany ange ny tena tokony fiainan'ny mpino hoe ankoatrany hoe mamoaka demonia, mpamoaka demonia. Za aloha mampahely ataovy mirefotra mihitsy ny devoly e. Sa tsy zany e. Ataovy tena fadiran'ovana mihitsy izy raha vao mahita anao. Ataovy tena mangorory mihitsy ny devoly raha vao mahita anao. Amin'ny fiteny gasy hoe ataovy malala ny anaranao. Avoakanao amin'ny anaran'i Jesosy izy dia lasa. Karazan'olona hafa mihitsy ianao. Tsy mitovy amin'ny zanak'izao tontolo izao ianao. Fa ny demonia dia malala anao. Ary fantany tsara koa ny anaranao. Dia amin'ny teny gasy ataoko malala ny anarako io. Halleluia. Mpamoaka demonia ankoatran'izay dia hiteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy ozy ny Baiboly. Rehefa mivavaka ianao dia miteny amin'ny teny tsy fantatra. Io miteny amin'ny teny tsy fantatra io tsy hoe maninona moa na tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra ary fa mivavaka fotsiny hoe Andriamanitra tahiny fiainako, Andriamanitra zao, Andriamanitra zao. Fa misy dikany lehibe io ambaran'ny Baiboly mampandroso ny tenanao ianao rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatra, rehefa mivavaka amin'ny teny tsy fantatra, mampandroso ny tenany. Zay miteny teny tsy fantatra ozy dia mampandroso ninona ny tenany. Lasa mandroso ny fiainam-panahinao, lasa mafanafo ianao, lasa mangetaheta ny tompo ianao, mampandroso ny tenanao ianao. Halleluia. Zao famantarana zao izy manaraka izay rehetra mino. Amoaka demonia amin'ny anarako izy. Hiteny amin'ny teny zay tsy mbola hainy izy. Dia aninona koa? Andray menarana izy. Sa tsy zany e? Io hoe menarana io ao anaty Baiboly dia iny be dia be mihitsy Jesosy miresaka ny momba ny menarana. Rehefa ohatra ka avy nandeha nitory-teny ny mpianatra 70 dia falifaly ka ny teny hoe ozy izy ireo mpianatra hoe mpampianatra na dia ny demonia aza dia nanaiky anay. Dia aza mifaly ozy fa manaiky anareo ny favaly fa mifalifa voasoratra an-danitra ny anaranareo ary tamin'izany Jesosy dia niresaka ny amin'ny menarana hoe andray menarana ny mpianatra fa tsy hampaninina azy zany. Ry havanao any amin'ny Genesis ihany koa dia miresaka momba ny menarana ny Baiboly. Miresaka momba ny menarana betsaka ny Baiboly. Satria ny menarana dia matetika biby itoeran'ny devoly. Misy devoly mipetraka ao anatin'ireny menarana ireny matetika. Tadidiko tamin'izay tany Sambava dia zarery siranadana anankiray nijanona ny andro-trano tao. Dia rehefa nijanona ny andro-trano tao zay vetivety eo dia nisy menarana ohatra ny sitrika sady natsangany ambony be ny lohany andeha hiditra ao an-trano za aloha ohatra ny tsy dia say fa le ranadany niaraka tamiko tao avy dia nankahazo teny kapokapohan'le menarana dia maty ary tsy nikofoka intsony. Menarana matetika dia biby itoeran'ny devoly. Ao anaty menarana dia misy devoly mipetraka. Fa isika mpino kosa dia ambaran'ny Baiboly hoe
tsy mampanindra atsika izany, tsy hampanindra isika ireny. Amin'ny mahabiby azy fotsiny dia matahotra isika, fa tsy manan-kery amintsika ireny hoe andeha anaikitra atsika na andeha hamono atsika. Amin'ny maha-olombelona atsika dia matahotra hoe bibilava, fa ny tena marina tsy manan-kery amintsika ny mena rano. Ry havanao, na misy devoly ary ao anatiny, na biby ny fanaratsy ary reny a, ianao dia olona miavaka, tsy manan-kery aminao reny, olona tahian'Andriamanitra, arovan'Andriamanitra ianao. Sady zany e. Dia ozy ny baiboly hoe handray mena rano izy. Ary na dia hisotro zava-mafaty aza izy dia tsy hampaninina azy zany. Ianao zany na mamisavy anao ary ny olona hoe andeha misaviko iny. No manao fananina aloha tsy mety hoe tsy rarako fa tonga dia sotroko foana na dia efa hitako fa ny rarano poziny zao ary tsy tsara izay, ohatra maka fanahan'Andriamanitra. Fa raha ohatra izy hoe manao miakina finafina any dia manapozina anao na mamisavy anao a, tsy andaran'izany famisaviana izany e. Halleloia! Tsy manan-kery aminao izany. Satria maninona? Satria olona manana an' Jesosy ianao. Karazan'olona hafa mihitsy. Ny mampahery ahy mihitsy izay teny izay hoe karazan'olona hafa mihitsy a. Ny olona mety mamisavy hoe andeha nisy pozina, fa Andriamanitra kosa mitahy anao, miaro anao mandrakariva ary mitondra ny fiainanao amin'ny fitahiana. Na dia misotro zava-mafaty aza izy ozy ny baiboly dia tsy hampaninina azy izany. Dia ahoana ozy koa ny baiboly? Ametra tanana amin'ny marary izy dia ianao tokony tena fantatro mihitsy hoe ianao ny manam-pahefany e. Ametra tanana amin'ny marary ianao dia sitrana. Rehefa na ianao io aza rehefa marary ianao dia apetrao amin'ny faritra marary ianao ny tananao fa ho hitanao fa ho sitrana ianao. Zary avy nefa mpanao an'izany matetika, marary, misy aretina tonga dia apetrako amin'ny faritra marary amin'ny tanako dia manasitrana Jesosy, manafaka Jesosy. Zay nge ny mampino atsika. Tsy hoe pinopino foana tsika na pinopino fotsiny tsisy hoe inona moa fa pino, fa tena karazana. Averiko ihany, karazan'inona? Karazan'olona hafa mihitsy. Apetraka ao amin'ny faritra marary ianao ny tananao dia ho sitrana ianao. Misy olona marary hoentina eo aminao, aza matahotra ry havana, aza misalasala hoe aleo hoentina any amin'ny pastera nefa izy nefa mahery be fa izy ny pastera. Angamba baiboly hoe any amin'izay mahery be na any amin'izay pastera fa any amin'izay mino. Zao famantaran'izao ny anarak'izay rehetra mino. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Ajangadray ny tanan'izay pino tonga eto. Halleluia! Manaiky venao fa manomboka androany. Manomboka androany dia ametra tanana amin'ny marary ianao dia ho sitrana ny marary. Ary ataovy izany ry havana. Aza atao toriteny nenona androany fotsiny ty toriteny ty fa tena toriteny iainana. Zao famantaran'izao ny anarak'izay rehetra mino, reto androna kely be dia be reto. Halleluia! Rehefa eritrereko izany a, ohatrany hoe dokotera kely be dia be tsika. Sady izany e, dokotera kely be dia be. Zao famantaran'izao ny anarak'izay mino, ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Raha misy marary zany dia ametranao tanana, ivavahanao dia mino fa ho sitrana. Tsy hoe ianao mpanao fangagana fa Andriamanitra mihitsy ny miasa ao anatin'izany. Andriamanitra mihitsy no manatsotra ny tanany ka rehefa apetraka ao amin'ny marary ny tananao a dia izy manasitrana ny marary. Halleluia! Ry havanao, tsika neka tena arak'izany mihitsy ny fiainantsika.
ary tiako mihitsy tsika pino eto ndrondra malaza eran'ity tanànana Tananarivo ty hoe le olona amin'io fiangonana io rehefa mametra tanàna amin'ny marary dia sitrana amin'ny marary ary tsy le pasteran'ny zareo ihany a fa ry zareo koa. Alleluia. Tsika koa rehefa mametra tanàna marary dia ho sitrana amin'ny marary. Zany ry havana ny mampiavaka tsika pino amin'olona rehetra. Tsy mitovy amin'ny zanak'izao tontolo izao tsika, karazan'olona hafa mihitsy tsika. Zao famantarana zao ny anarak'izay rehetra mino. Ametra tanàna marary izy dia ho sitrana ireny. Alleluia. Manomboka androany ry havana dia ampiaro izany. Ao an-trano ao, raha marary ianao, aza misy mantsy amintsika rehefa marary dia hoe tany amin'ny dokotera. Za tsy miteny hoe ratsy mankany amin'ny dokotera, fa ny amin'ny dokotera ny mandoa vola e. Fa ao amin'ny Jesosy gratos, gratuit. Alleluia. Za tsy miteny hoe fady ny mankany amin'ny dokotera, fa mankany amin'ny dokotera ianao mbola andana manao analizy, andana vidy fanafody, dia izao koa ny ataonao. Fa ao amin'ny Jesosy ianao a, ahoana ametra tanàna amin'ny marary fotsiny ianao dia ho sitrana ny marary. Hivavaka fotsiny ianao dia ho sitrana ny marary. Ka tiako sika pino tena hatsapa ny hevitra izany teny izany hoe izy sika pino io a dia misy famantarana eny amin'ny fiainantsika eny. Sa tsy izany? Amoaka demonia ianao. Izay ny voalohany teo. Sa tsy izay? Mpamoaka demonia ianao. Mivavaka amin'ny teny tsy fantatra ianao mba mampandroso ny tenanao. I tena amin'ny teny izay tsy mbola hainy izy. Mivavaka amin'ny teny tsy fantatra ianao satria vita batisa amin'ny fanahy masina mba hampandroso ny tenanao. Andray mena rany izy ozy ny Baiboly, fa tsy mampaninona anao e, tsy manan-kery anaikitra anao e, tsy manan-kery hitondra loza eo amin'ny fiainanao e, fa valy hoe faresy daholo ireny. Ary na dia hisotro zava-mahafaty aza ianao dia tsy hampaninona anao izany. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra farany hoe ametra tanàna amin'ny marary ianao dia maninona? Dia sitrana ny marary. Ry havana io tenin'Andriamanitra rehetra io marina. Sa tsy izany? Marina ka tokony ampiarina. Tsy hoe ho an'ireo efa tranainy ihany izany. Nga Baiboly ny teny hoe rehetra tranainy dia metra tanàna amin'ny marary dia ho sitrana ny marary. Izany ve? Fa izao famantarana izao ny anarak'izay rehetra mino ametra tanàna amin'ny marary izy toizo dia ho sitrana ireny. Izy sika pino rehetrarehetra izany dia manana n'izany eo amin'ny fiainantsika daholo. Ametra tanàna amin'ny marary ianao dia ho sitrana amin'ny marary. Amoaka demonia ianao dia mivoaka ny demonia. Tena ary na dia misotro zava-mahafaty azy ianao dia ambaran'ny Baiboly hoe tsy hampaninona anao izany. Baiboly havana tsy mahay mandainga, tsy teny noforon'olombelona fa tenin'Andriamanitra velona tanteraka eo amin'izay mino azy a. Ary tiako tsika androany a tena ino izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra mihitsy hoe zao famantarana izao ny zavatra ho hita eo amin'ny fiainanao. Karazan'olona hafa mihitsy ianao. Ataovy amenina mafy be. Ny demonia moa dia manaiky mihitsy hoe tena miaiky izay e, dia mivoaka hoe voaka e. Alleluia. Mino fa raha tena mino sy manaiky izany eo amin'ny fiainanao ianao a dia ho tanteran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tokoa izany ary ho tanteraka. Ary tena ho gaga na ny havanao aza hoe fa inona mihitsy eo amin'ny fiangonana reo ao e. Tsotra fotsiny Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika ny amin'izao fiangonantsika izao.
miasa eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra manatsotra ny tanany amin'ny fiainantsika izy a manositra antsika rehetra izy a tsy pastera ihany tsy ny mpendraikitra ihany na ny plaintant ihany fa isika rehetra dia hosoran'Andriamanitra amin'ny fanamasina sy ny hery ka tonga karazan'olona hafa mihitsy andao arytsika hivavaka amin'izao fotoana izao a hivavaka isika mba tena ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika izany hivavaka isika mba tonga tsika tena karazan'olona hafa mihitsy a manomboka androany dia tena hitanao mihitsy hoe miova ny fiainanao a raha marary ianao dia mametra tanana amin'ny tenanao fotsiny ianao ihany dia sitrana raha misy olana dia mivavaka ianao dia mivaha ny olana andao hiaraka hivavaka isika hoe tombo misaotra anao a fa hanatsanganao karazan'olona hafa mihitsy a ary manomboka androany dia momba ianao ary miaraka amiko ka mitondra ny fiainako a amin'ny tana maherinao hiaraka hivavaka tsika tompo Halleluja, halleluja. Misaotra anao Andriamanitra. Fa ianao ilay Andriamanitra lehibe izay miaraka aminay. Andriamanitra lehibe izay momba anay. Mahatonga anay karazan'olona hafa mihitsy ary mametraka famantarana eo amin'ny fiainanay fa mpanomponao izahay. Tompo, tena momba anay tokoa ianao. Ka natsanganao izay mpamoaka demonia ary natsanganao izay ho karazan'olona hafa mihitsy na dia misotra zava-mahafaty azy dia tsy hampaninina anay izany ary ametra tanana marary izay dia ho sitrana ny marary Andriamanitra mesaba hery eo amin'ny fiainanay ianao taio izay tsy rare avy reto halleluja halleluja toizo ihany ny vavakao ho fanamafisanao ny faloranao ny fiainanao an'Andriamanitra ary minoy ianao fa ilay tenin'Andriamanitra nambara teo dia tian'Andriamanitra ataontsika fiainana minoy ianao fa ilay tenin'Andriamanitra nambara teo dia tian'Andriamanitra ho fiainantsika mandritry ny fivanianantsika ety ambony tany amin'ny anaran'i Jesosy efa voasitr'Andriamanitra ianao ho mpamoaka demonia izany ny famantarana anaraka izay mino amin'ny anaran'i Jesosy efa voasitr'Andriamanitra ianao mba hiteny amin'ny fiteny izay tsy mola ianao ny herin'ny fanahy masina izay milatsaka amintsika ilay atao hoe batisa fanahy masina no anosika ianao hiteny amin'ny fiteny izay tsy mola ianao hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianao eo mpanaovana vavaka dia tsy miteny amin'ny olona fa miteny amin'Andriamanitra zava-miafina no ambaranao rehefa mpitenenin'Andriamanitra amin'ny fiteny tsy fantatra ianao famantarana anaraka antsika izay mino daholo izany trandrahitra izany ao anaty vavaka atao ary dia raisy ny fanahy masina raisy ny fanahy masina ekeo ny batisa ny fanahy masina izay ho ataon'Andriamanitra amintsika rehetra famantarana anaraka izay mino Andriamanitra manositra anao mba tsy hanatahotra fa na dia misy mena rano petrana fanaratsy ary anatona anao dia tsy hatahotra an'izany ianao ho raisinao izany hitsanao amin'ny anaran'i Jesosy izany matoky fa Andriamanitra namarina izany eo fiainantsika toizy mivavaka ary ianao dia nataon'Andriamanitra voahositra ho mpanasitrana voahositra ho mpanasitrana matoky fa ho tanteran'Andriamanitra izany halleluja 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 toizy mivavakantsika rehetra toizy mivavakantsika rehetra toizy mivavakantsika rehetra amen dia mangina daholo indray tsika akipimo masonao Andriamanitra misaotranao zahay tamin'izay afatra nomenao anay izay olona hafakely izahay no Jesosy Kristy maty teo ambony hazo fijaliana ary efa noraisinay hitoetra ato anatinay halleluja
olona miavaka izahay, olona hafakely izahay. Amen, amen. Zao fiangonana izao dia ho mpamoaka demôny aho, ho tanteraka amin'ity fiangonana ity an'izany. Zao fiangonana izao ho mpanasitrana ny marary, ho tanteraka an'izany. Zao fiangonana izao na dia misy mpisopatra azy hitondra famisaviana amin'ny anaran'i Jesosy, olona miavaka izay, tsy hanan-kery aminay izany, tsy hanan-kery aminay izany, tsy hambinina aminay izany. Ilay Andriamanitra atao anatinay no manisy fiarovana anay. Halleluja, halleluja. Misaotra Andriamanitra, misaotra, misaotra. Amen. Mbola hiteka mafy ho antompo isika. Raha mbola misy mafy n'izany dia ataovy ihany. Halleluja. Dia fanampilay afatra nentina teo dia ino tsara. Fa maninona moa tsika no lasa olona tahaka izany? Lasa olona tahaka izany tsika satria tamin'ny fotoana izay nahafaty an' Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Ino tsara? Tamin'ny fotoana izay nahafaty an' Jesosy teo ambony hazo fijaliana, araka voalazan'ny Hébreux 2:7 dia voaringana ny devoly, torotoro ny devoly, resy tanteraka ny devoly. Ary tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy maty teo ambony hazo fijaliana dia izao ihany koa norombany Jesosy teo an-tanan'ny devoly ny fahefana sy ny fanapahana. Satria nanomboka tamin'ny fotoana ny halavany Damaseva dia nanapaka teto ambony ty tany ity ny devoly, zay sitrapony no naranjanak'olombelona, zay sitrapony no neken'ny zavaboary rehetra. Satria maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy dia norombany Jesosy teo an-tanany ny fahefana sy ny fanapahana. Ary ity mampahery efa nomen'Andriamanitra antsika izany fahefana sy fanapahana izany. Halleluja, halleluja. Io fahefana sy fanapahana norombany Jesosy teo an-tanany devoly io ange, io le fahefana sy fanapahana izay nomen'Andriamanitra ny Damaseva rehefa nahary azy Andriamanitra ka nametraka azy teto ambony tany. Ahoana ny Baiboly? Nomena ny zanak'olombelona ny fahefana sy ny fanapahana amin'ny zavaboary rehetra. Tafiditra anatin'izany zavaboary izany ny devoly. Ndrisa nefa fa no famitany devoly, no faminganany devoly, lavo ny zanak'olombelona. Raha vao lavo ny zanak'olombelona dia avy hatrany dia nangalary ny devoly izany fahefana sy fanapahana izany, dia izany no netiny nanapaka an'ity zao tontolo izao ity. Fa isaorana ny Andriamanitra fa noho ny amin'ny Jesosy Kristy maty teo ambony hazo fijaliana dia votsy teo am-pilantanana devoly izany fanapahana, izany fahefana sy fanapahana izany. Amen, amen, halleluja. Raha mino ianareo amin'izao tsika miteny izao tahaka ny liona tsy misy nify na liona banga ny devoly, mbola miasa, mbola miasa, fa sainga tsy misy azony atao. Raha isika pino, tsika kristianina, tsy misy azony atao. Amen, 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 amen. Dia araka nambarako teo rehefa azon'i Jesosy teny an-tanany devoly tamin'ny alalany fahafatesana sy ny azo fijaliana, ny fahefana sy fanapahana, dia nalain'i Jesosy dia natolony atsika, nomeny atsika, nomeny atsika. Zay no famantarana fa an'Andriamanitra isika amoaka demôny amin'ny anaran'i Jesosy. Resinao devoly, resinao devoly, na ino ina karazany, resinao io e, resinao io e. Ary na dia monsieur mahery ary ny aretina entiny, resinao io. Tsy diso anao, tsy diso hoe anatina mpanompon'Andriamanitra mba ametra tany anaovana vavaka, fa ianao nge pino e, ianao nge olona manana Jesosy, ilay fahefana sy ilay fanapahana amin'ny zavaboary rehetra nge aiza efa eny an-tananao e. Zany nge mahatonga Jesosy ny teny hoe tsy izao natao amin'ny aviavy zao ihany vitanareo. Aviavy zavaboarin'Andriamanitra. Rehefa nytenen'i Jesosy dia maina, maty vetivety. Tsy izao natao tamin'ny aviavy zao ihany no vitanareo. Fa na io tendrombohitra io azy baikoanareo satria manana fahefana sy fanapahana zavaboary rehetra ianareo,
dia anaika anareo io. Raha ilaina ny alany io tendrombohitra io ho any Andriamasina, anaika anareo io. Olona miavaka ianao, olona hafakely ianao, manomboka androany fataro ny toerana misy anao, fa ho hitanao fompandresy mandavataona isika. Jesosy, Jesosy tianay, mombanay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Ho fisaorantsika an'Andriamanitra dia andao hiteka faran'izay mafy be, horakoraka mara dia mafy be. Halleluja! Ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Epitsakana antsika mielon'ny maranana ny fotoana dia andao anao hira mbola mihetsiketsika ihany ampitarapoka ny devoly ary hitsaka tsantsika amin'ny anaran'i Jesosy izy. Vonina ve? Alefary vita ty hira ity dia ankatantsika ny mpanompon'ny Andriamanitra Tina Bayara anao vavaka fisaorana an'Andriamanitra eto famaranana ny fotoana. Alefa azy Retrano iraisa lidera mafina tukudiaina ante atana na lekumidi akawa sofani raisi Rumbe!
atukatsika iderana fiderana io tsy ola hatramin'izay ary toyandroany miandranio ary nioa atukatsika iderana fiderana io tsy ola hatramin'izay ary toyandroany miandranio ary nioa atukatsika Andriamantsika ivavaka isika Andriamanitra rainay tsara nisy an-danitro misaotra noho ny famindraponao lehibe sy ny fitiavanao anay raha mbola afaka nanompanao teo tamin'ity toeranyity izay tompo misaotra tompony amin'ny fiderana fantatry tompo dia zao teo ambonin'ny fiderana ianao ary ny amin'ny teninao izay nampahery anay tompo dia raina anao tompo ary mivavaka izay nasatratra dia fantatro fa mpamaly vavaka sady be mivavaka ianao ankehitrina tompo raha hisaraka izao fiangonana izao dia fantatro dia zao hotahinao manokana izao fiangonana izao ary mampanomponao ady hitsotranao an'izao fiangonana izao aminy hitahinao sy aranao any Jehova ampamirapiratra amin'ny tavany eo anatrehanao an'izy ary anandratra amin'ny tavany amindra fo aminao misaotra Jesosy tery izao fiangonana izao eo ambanin'ny fahasoavana mandrakariva isika rehetra samy teny hoe amen dia samy hitan'Andriamanitra.